filoham-pirenena malagasy voalohany nasantaky ny Îles Éparses ary indrindra tao anatin'ny lapa-panjakana tao amin'ny Élysée tamin'ny 2019 dia ny tenako any anatin'ny archive any zany ary tena niteny aho hoe identité anay ny Îles Éparses ary takinay ny amerenana reo Îles Éparses reo amin'ny malagasy inona no afahantsika mahita ny vahaolana iraisana sa mijanona amin'ny heviny ve sa mety misy zavatra ampifanatina antsika eo amin'ny lafiny diplomatika eo amin'ny lafiny sehatra iraisam-pirenena eo zany no ijerevantsika ary zay no nanekeko hoe andao ary ivorondray amin'ny 30 juin ao anatin'ny commission mixte zay ijerevana makasika indray ny Îles Éparses raha samy mijoro amin'ny heviny dia fatatsika hoe mbola hiandro indray zany tsika 5 taona raha anaiky ny fanatona sy hijery ny vahaolana miaraka dia anjarantsika no mijery an'izay fa za zao eto moa dia efa miteny hoe zavatra manamarika ny foko manamarika ny saiko mihitsy makasika an'ireo Îles Éparses zay ny antony takiko an'io nomboka tamin'ny 2019 samy mitazona ny heviny ve zany ozy izy ny andaniny sy ny ankilany ny malagasy mitazona hoe anay io dia avereno aminay dia ny frantsay eto zany miziriziry ihany koa zay tsy amme dia aninona eo dia aninona eo zay nge manomety volanareo zay nge manome anareo téléphérique ahoana fafana nytosa sa tsy fafana ahoana nyzao sy nyzao zany rehetra zany samy eo samy mitazona ny heviny andaniny sy ny ankilany zany dia tsisy raha manjary eto izy andrajoelona zany tsy ho azy io resaka Îles Éparses io ao anatin'izay rehetrarehetra izay rehefa tsy mety le miziriziry amin'ny heviny satria zay nisy tao anatin'ny 5 taona ozy teniny dia nyrositsika tao anatin'izay ny amin'ny hoe aiza zany maromaro tsy raisana aiza ny andro soana ao anatin'ity zavatra ity aiza no azahoana tombotsoa anatin'ity zavatra ity naka le ohatra iny moa izy zany ao anaty baiboly zay iteny andrajoelona le misy an'le hoe misy mpanjaka dia misy reny anankiroa zany nyray reny dia nyray milaza fa reny dia nyray tena reny zaho aloha zavatra faneokevitra ataoko mikasika ny Îles Éparses io aloha aza mampamanatena misy sika malagasy ho azysika maimaimpona Îles Éparses io raha fa tena nataoko zany nidinika sy nresadresaka nataona tonga reo dia hiafara amin'ny 50-50 zany hoe misy zavatra tsy maintsy hozaraina zany eo hoe zao ny tombotsoa ho azy ny malagasy fa velahoana ihany Îles Éparses aty frantsay fa omena am'izao ny malagasy tsy maintsy afara amin'izay zavatra io fa za tsy minano mihitsy ho azysika maimaimpona mihitsy ho Îles Éparses io ny fifanarahana tao dia tsy maintsy izay ny zavatra isy amin'ny tia eto fa tsy ho azysika maimaimpona mihitsy io tany Îles Éparses io zay fa dia makasitraka atsika rehetra tompoko fa dia mahereza fa dia efa taitsony izy ty makasitraka anao toizana ihany ny famakafakana makasika an'ireo nosy manodidina eto Madagasikara satria dia betsaka ny hoe iza marina moa ny ao anatin'izay sehatra izay ho nasaina ia isan'ny resantsika teo moa ilay nambarany andrajoelany amin'ny hoe resaka ohatra ny raisina ny amin'ny hoe zazakely misy ny renim-pianakaviana ndray tena reny ndray milaza azo reniny tao anatin'izay dia hoe ozy ilay mpanjaka zany tao anatiny hoe ho zaraina roa zany lay zaza dia samy manana tsasany avy ianareo araka le ohatra ny raisiny andrajoeliny io dia tamin'izay zany dia nilefitra ny anankiray tao anatin'izay ka raha io kisary io tompoko lasy tompoko vavy dia maneho ny amin'ny hoe ilay Îles Éparses ave zany izotra mankany amin'izay ny amin'ny hoe rehefa samy iziriziry amin'ny heviny malagasy milaza fa anazy io ary izay no efa voamarina tamin'ny resaka tamin'ny ONU izay fanazavana izay sy ny fanamafisana an'izay ny frantsay tsy mibody dia miteny hoe anazy io dia samy iziriziry amin'ny heviny eo dia eo fotsiny zany tsika mandritra ny 5 taona ho iandrajoelona ka raha zao toe zava-misy zany dia mizotra makany amin'izay ve isika ny amin'ny hoe ilay fiaraha-mitantana fanontaniana ihany aloha no apetratsika na dia efa mampiahary reny zavatra nambarany andrajoelona alina ireny voapirofo tamin'ny resaka tamin'ny visite d'État ihany koa sy ny resaka COI zany rehetra zany dia mizotra makany ve tsika ao anatin'izay rehetra izay
efa tsy hoe ilay ihany koa ny telopolo jona fa raha zao toejava-misy zao dia zay aloha ilay toejava-misy eo anatrihan'izay rehetrarehetra izay isan'ny nambarany ihany koa moa ny amin'ny hoe tadiny fomba izy akeny amin'ny Ilze Parsa ie zany rafatra hoanao izy any amin'ny Ilze Parsa hoy ny Andra Joelina ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia miandry sika zany eo anatrihan'izany fa raha miresaka Andra Joelina zany mantsitsika dia ilay 20 centimetatra ihany koa mbi ao an-tsaina ilay 20 centimetatra zay miverina ho resaka ambony latabatra tsara mihitsy amin'izao fotoana izao amin'ity raharaha Ilze Parsa ity satria ilay filoha tsy malagasy fa filoha mizaka ny zom-pirenena frantsay Andra Joelina araka ny efa fantatsika rehetra ny frantsay no miboto ny taniny malagasy ao anatin'izay ka inoko fa ho avy eny tokoa izy ary tonga iny zao mba fampahatenana tanteraka iny raha nieritreretiko aloha iny fahatongavany eny amin'ny Ilze Parsa iny satria iziko izy raha teo moa frantsaiko inona moa ny asarotin'ny frantsay amin'izany hoe taina samy tainako dia ao anatin'izay dia ho avy eny amin'ny Ilze Parsa Andra Joelina ao anatin'izay andeha ny resaka selfie sy ny kabara maro samihafa asa izy misy mety mpanao gazety vahiny ve sa izy mpanao gazety avy eto an-toerana ihany koa amin'izany fotoana zany isany andrasana ihany koa zany rehetrarehetra zany fa io zany amin'ny mety hitako hoe fampanaterana mba ho tanteraka mety ho tanteraka ao anatin'izay rehetrarehetra nambara ho maly zay ny aminy hoe eny satria zay fizakan'ny zom-pirenena frantsay zay dia manamora ny fandehanany eny dia rehefa tonga eny ny aho zao dia rehefa tonga eny koa zany ny aho dia izy eo amin'izay dia miandry amin'izay ary tsika ny amin'ny hoe inona ary lay ho ambara ao anatin'izay lay ohatra ho maly zay miresaka ny amin'ny hoe andao ary tady marimaritra iraisany sika ao anatin'ity rily frantsay ahoana ny atao zany fa tsy mety samy mijoro amin'ny heviny ity dia ahoana zany ny ataontsika dia iteny frantsay ndao ary zany dia miara mitantana an'io tsika miaramiaro an'io tsika dia mahazo ny anjaranareo nareo anatin'izay raha ohatra ataoko ohatra hoe ronjato ohatra zany ronjato zany ny tombam-bidin'ny arena ambanin'ny tany sy ny rehetra ao dia ariary-zato zany ianareo dia ariary-zato anay dia miara mitrandraka an'io tsika miara manara-maso ao anatin'izay zany ohatra ny mety zavatra hitranga eo anatrehan'ity toejava-misy ity ary zany no mety iseho raha iny nambarany Andra Joelina alina iny zany tao anatin'izay rehetrarehetra zay satria izy dia tsy niteny mazava ny amin'ny hoe any malagasy reo ary hitady ny fomba rehetra akanesana eny amin'ny Ilze Parsa araka ny azo any andrasako araka ny teneniko teo rehefa tonga eny amin'ny Ilze Parsa dia hiteny hoe ici c'est Madagascar any Madagascar ty ary malagasy ny tompony ty za zao no isan'ny malagasy eny fa io moa tsy malagasy ko eny fa ianao zany isan'ny atao hoe zay raha zay na tsotra ny resaka misy satria tsy maintsy isy teratany malagasy araka aminy zany eny mizaka ny zom-pirenena malagasy fa tsy andeha ireny kosa aloha izy ao anatin'izay fa mety isy mpiambina mety isy mpanao gazety malagasy mety isy seraseran'ny fiadinan'ny repoblika sy nisa mety isa malagasy tsy maintsy ho eny zany dia misy malagasy manitsaka an'izay Ilze Parsa zay aloha zany fa Andra Joelina moa araka ilay nambarantsika teo hoe efa frantsay ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia zany zao ny andrasantsika dia ny filazana hoe any Madagascar ty ici c'est Madagascar zany fa asa raha le faky teto an-tanàna ary tsy nahasaha zany ka andrey ve nosa moa fa dia mba nofinofo oatra ny ataony koa ny ahy zany ny marjona ao anatin'izay rehetrarehetra zay mba manofinofo eto koa tsika ko nampianarin'ny filoha manofo satria raha le resaka maly dia filoha manjavozavo daholo zany ny fampanantenana ny betsaka fa filoha arak'izay teny vahiny ndray izy io no zavatra misy eo anatrehan'izay resaka Ilze Parsa izay ka mahakelikely ny finoana ilay diplomasia tsy andaniny moa zany dia raha tsika malala io fa sadasada tsy hitahirina misy fiteny ray zay ohatra ny haingo tatoato hoe manao zipo zay sasany ao anatin'izay tsy hita le firena tsy samy laza tsy samy teny mahitsy tsy samy taky mahitsy ao anatin'izay ny amin'ny hoe any Madagasikara io avy ireny ao Madagasikara io ahoana ny fomba atongavana amin'izay ry frantsay fa tsy maintsy anay io fa tsy isy fiara mitatany zany fa avy ireny aminay aloha dia avy eo tsika miresaka ny amin'ny hoe ieko ty nge tena tsy voatrandraka etokoa nge le ato fa ny eto ary zao ny anay zao ny resaka eto aminay ary zao mibazy toliara ary zao tsy maintsy ny amerikanina no manao azy ny terrara tsy andaninareo fa mikôtikôty an'io dia ahoana moa zany ny terrara ny resaka volamena sy ny any efa mibetsaka nge ny vazaha zany tsy vitatsika rery le izy dia tsy maintsy ny vazaha zany no omena sehatra ny teratany vahiny no mitrandraka an'ireny ka raha isan'izany Ilze Parsa zany koa akoatra ny resaka fizahantany dia resaka
zay arena ao anatin'izay renan-kibony tany ao anatin'izay dia tsy maintsy isy teratany vahiny isy mpandrara vahiny ihany koa moa hitrandraka ao anatin'izay rehetra izay dia ao anatin'izay no avereno aminay aloha le izy a dia avy eo zay mandinika hoe orinasa frantsay ve iarahana miasa aminareo ve ilay ino ty izy ilay fitrandrahana anazy fa avereno aloha zay aloha ny fantatra avereno aminay io dia mitenenareo ity ny taninareo anareo dia aloha zay anaovanay azy eo avy eo fa avetsika miresaka raha ohatra moa misy firenena anankitelo zany lina amin'ny ohatra raisiko ohatra miteniteny fotsiny tsika ohatra hoe frantsay moa zany mazava ho azy mety amerikanina koa mety ho lina amin'izany asa ny sonoko ohatra raha reo firenena telo reo dia eo zany tsika amin'izay rehefa naveran'ny frantsay amintsika dia eo tsika mandinika hoe aiza ry ny azahoantsika tombony lehibe indrindra satria ny tombony lehibe indrindra ary Madagasikara tsy maintsy mandroso dia amin'ireo firenena telo reo tsika no mijery an'izay amin'ny ohatry ny ahoana ny tolotra omen'ny amerikanina ohatry ny ahoana ny sinoa ohatry ny ahoana ny frantsay ifitsika mijery an'izay raha ny frantsay koa avy moa ny tsara indrindra ko Madagasikara tsy maintsy mandroso sady ny efa frantsay raha teo izy ko tsy hohaniny amono azy aloha zany ao anatin'izay fa mba ho faravaratsiny zany fa tsy ngatsika samy teny an'izany diplomasia fahafy ity no zavatra misy eto dia zay zany no toe-javatra misongadina eto amin'ny firenena aloha zany tao anatin'izay resaka îles éparses zay